Mbola mamely mafy ny kere any amin'ny faritra Anosy noho ny tsy fampin'ny orana amin'izao fotoana izao. Ponina nala no voagasikizana any amin'ny faritra Anosy, Androy ary Atsimo andrefana analefana izany dia misy ny tetikasa tosika vonjyaina anampiana ireo ponina ireo. Mitatitra ny vaovao ary Abraham Razafy. Tao anatin'ny taona maro no nisitraka ny vatsy fiavota ny ponina ho Anosy Androy ka nampitombo ny fiarin'izy ireo. Noho tsy fampin'ny orana nefa dia ny amafy ny kere tamin'ity taona ity. Mihananaiky izao dia tena tsy misy raha manahirana na sakafo tiky. Dia mihanana izao dia siro mba manao tomboka andeha ho anay ka nareo navonjy maika anay toy mba izay ty hatra sakafo. Fandraty fa balahazo ao sarotsy vola tena tsy tiay mafy. Tena hanan'izao le ny bevata be na hesiky re hanan'izao le tena tsy amitiainy tena. Avy eo koa mba tsy miro koa na haly mba midebodebo avao koa mita. Eto tiana ay tera telo. Na ho tsy nareo fanjakagny nijaly. Fa nareo fanjaka zany nareo naomey tose. Vonjainy. Izay zany ry saura ay amareo fa hihinana tiana ay. Ny fasatia raketa tsy mamoa. Ho fanampiana ireo ponina dia misy ny tetikasa tosika vonjy aigny izay tetikasa ny gouvernemanta malagasy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka arabola sy ara-teknika anamaivanana ny kere. Tetikasa mitetina 13.3 tapitrisa dolara ho an'ireo distrika ao amin'ny faritra Androy, ny faritra Anosy ary ny faritra Atsimo andrefana. Miisa rayetsy ireo tokantrano marefo isitraka izany araka ny tatitry ny ministera mponina sy ny BNGRC. Ahazo vatsy arabola tsy misy fepetra 7 alina ariary isam-bolana mandritra ny 5 volana izy ireo. Famatsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ary ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement no anatanteraka ny tetikasa. Anisan'ny efa nahazo ny vatsy arabola ny commune Ambosary sy Ebelo ao amin'ny distrika ny Ambosary ary ny commune Kopoky ao amin'ny distrika ny Beloa.